Anisan'ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity ny fanamariana ny fa 4 taona nitifirana ny kolonel Richard Ratsimandrava. 20 febroary 2017 20 febroary 2022. Raha tsy ahivina ny tantara, feno 4 taona katroka ny nitifirana ny filoham-panjakana ny kolonel Richard Ratsimandrava teto Ambohijatovo ambony. Fa iza marina ary ny kolonel Richard Ratsimandrava? Manao ahoana ny tantarany? Inona ihany koa no anisan'ny nampiavaka azy fony fahavelony? Andeha ariverenana kely ny tantara. Fehezanteny anisan'ny nanamarika ny kolonel Ratsimandrava ilay hoe tsy miamboadidy ao mon général. Ny kolonel Richard Ratsimandrava dia teraka ny faha 1 ny volana Martsa 2017 teto Antananarivo. Nianatra tao amin'ny sekoly Ambavahady Mangatsiaka tao Antsirabe. Avy eo, nanohy ny fianarany tao amin'ny lycée Galieny tao Andohalo. Nanohy ny fianarany tany ivelany kosa nanomboka ny taona 2017. Tafiditra soamantsara tao amin'ny école spéciale militaire Interahamwe ny Saint-Cyr izy. Nitondra ny lokony miaramila frantsay rehefa navita ny fianarany tao amin'ity sekoly miaramila ity, ka anisan'ny nitarika ady tany Maroc sy Algérie. Niverina nipetraka sy niasa teto Madagasikara kosa indray nanomboka ny taona 1970. Ny kolonel Ratsimandrava aloha dia manamboninahitra. Izy ny voalohany tamin'ny manamboninahitra malagasy ny baiko ny gendarmerie pirenena. Zavatra anankiray efa lehibe aloha zay satria ny teo alohany teo dia efa zafoana. Raha vao miresaka ny kolonel Ratsimandrava dia miresaka ihany koa ny tantara politika ny Madagasikara. Ary tena nanamarika ny fiainana politika teto amintsika ny kolonel Ratsimandrava tamin'ny zava-bitany sy ny mahafiloham-panjakana azy na dia fotoana fohy ihany azy. Andeha ary tsy ahivina kely ihany koa ny tantara ny Madagasikara. Rehefa nahazo ny fahaleovantena ny Madagasikara ny 20 Jona 1700 dia ny filoha Philbert Tsiranana nolany ho filoham-pirenena voalohany Malagasy tao aorian'ny fifidianana voalohany izy teto. Nandalo krizy anefa ny firenena ny taona 1700. Nandritra ny fitakim-pianatra Ompitsabo teny Ankatso, ka ny afara tamin'ny fidinana an-dalambe teny Analakely izay nampisy savorovoro izay nahatonga ny anarany io kianja eo Analakely io ho kianjan'ny 13 Mey. Tondrana ny firenena ho an'ny miaramila dia ny Général Gabriel Ramanantsoa ny filoha Philbert Tsiranana. Tsy fahefana feno anefa fa mandritra ny fotoana mandalo ihany, mandra-pivahany olana noho ny fanekena. Tsy nanaiky izany anefa ny vahoaka marobe nidina an-dalambe teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Teo araka izany no nanapa-kevitra ny kolonel Ratsimandrava fa omena feno ny miaramila ny fitantanana ny firenena, ka mandritra ny 5 taona ny fotoana hitondrana. Rehefa nisy reny fihetsiketsehana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey reny dia hitan'ny filoham-pirenena fa hoe teraka fahasaarana lehibe ao amin'ny firenena ity. Dia nanapa-kevitra izy hiantso any kolonel Ratsimandrava. Izy ny ministry ny atitany. Dia hoe inona tokony atao anatrendry zavatra ao. Amin'ny ministry ny atitany azy dia hozy ny kolonel Ratsimandrava hoe ny tena tsara angambany dia hoe omeo fahefana feno anatin'ny fotoana fohy ny miaramila na miaramila satria zay nahatonga ny président Tsiranana nieritreretra hoe général Indriamahazo kanto moa général Ramanantsoa dia eny ary dia nampanatsoany président Tsiranana général Ramanantsoa niaraka tamin'ny kolonel Ratsimandrava nanatrehan'ny général Indriamahazo dia tapaka fa hoe omena fahefana feno izy andamina anio raharaha mikorontany io. Zay zany le izy. Rehefa nahazo an'izay le fahefana feno zay izy satria anisany hoe vao avy eny an-dafevaratra izy dia nidina teny amin'ny kianja 13 Mey laza tamin'ny olona hoe zao nahazo ny fahefana feno andamina ny firenena dia mandrindry ny fiam-potoana fandaminana dia za zany ohatrany hoe misolo toerana ny filoham-pirenena amin'izay fotoana izay. Na eno an'izay le olona teo amin'ny kianja ny 13 Mey fa zany araka tamin'ny général Ramanantsoa teny dia gaga ny olona hoe izy zany mbola mijanonao satria ny hevitry ny teny hoe raha namenanao dia tokony miala ao izy zany.
de le olona zany nieritreritra hoe de tsy maintsy miala eo izy tsy fantatra na izay fiderin'ny olo zay hoe zay tsy manaiky mbola hipetrahany io no nampisy ny tsirikevitra natao amy colonel Ratsimandrava natao amy général Ramanantsoa fa tsy maintsy nikondro izy mianaka hoe alao angamba tena hoe asiana fifidianana de tena hoe araky ny ivo-bahoaka no ijanonanao eo am'izay tsy zavatra mandalo fotsiny satria tsy moramora ny andamina an'io zay angambany de rehefa nanao an'izay hevitra zay izy hoe asiana ny fitsakavivahoaka mangataka izy nijanony eo 5 taona dia iny vita tokoa moa le fitsapaka-bahoaka de lany izy raha izy général saingy tadidiko tsara fa nisy interview natao tamin'ny président Tsiranana tena nanozona ny colonel Ratsimandrava mihitsy izy hoe hay ve zavatra hafa ohatr' zany ny zavatra ny fanekena de ny andamina fa tsy hoe ny andray ny fitondrana de maharitra eo tena nanozona mihitsy hoe izy ny colonel Ratsimandrava raha mbola any noronam-peo de mbola azo eno zany ny kabary nataony président Philibert Tsiranana zany tsy napoiziny mihitsy hoe hivadika le raharaha zavatra voafetra fandaminana ny nanany gaga fotsiny izy fa hoe ay fitondrana ny tany sy ny firenena nanomboka ny fitantanany général Gabriel Ramanantsoa tafiditra tao anatin'ny gouvernemanta ny colonel Ratsimandrava ary izy no ministry ny ati-tany teo no nanomboka nametrahany ny politika ampitantanany dia ny fanomezana vahana ny rafitra fokon'olona izany hoe mifototra amin'ny fokon'olona ny fampandrosoana nametraka ihany koa izy ny atao hoe vatoeka na vao mierany toe-karena komisiona misahana manokana ny lafy ny toe-karena izay niainga isam-pokotany ny fitantanana ny toe-karena avy ka hita tamin'izany fa samy nahaleo tena ny fokotany ny zavatra tena mampisongadina ny colonel Ratsimandrava de hoe rehefa ministry ny ati-tany izy de anisan'ny zavatra tena hoe ny masony mihitsy zany hoe mifanakaiky amin'ny vahoaka indrindra ny hoe fokon'olona ary natonga azy mihitsy nametraka ny rafitra fokon'olona satria nahatsapy izy fa hoe raha io rafitra fokon'olona io no mipetraka ary voafehy tsara na ny lafin'ny toe-karena na ny lafin'ny sosialy na ny lafin'ny fandriam-pahalemana mandroso ny fokotany ary ny fokotany ny fototra iaingany ny firenena de napetrany tokoa le rafitra rehefa tonga ministry ny ati-tany izy de ny zavatra tena tapako satria zahako atalehan'ny kabinetra maramilany de tena hoe tena nahitam-bokatra le izy satria rehefa napetraka le hoe vatoeka vao mierany toe-karena zay zavatra rehetra mivoaka avy ao amin'io fokotany io zany de zavatra vokariny na hoe arena mivoaka avy ao de azahoan'le fokotany tambony nisy tamin'ny fotoanandro ny fokotany zay efa natatra trany amin'ny hoe anetsy ny atampitrisany ny vola niditra tao ary zay indrindra ny tena zava-dehibe le hoe fananana vola oentina manatsara ny fiainan'ny olona ao amin'ny fokotany ary indrindraindrindra tena ahafahana hoe manome andraikitra miainga avy an'ny fotony ny malagasy nanomboka teo amin'ny maha-ministry ny ati-tany azy araka izany dia efa niavaka ny fomba fiasany teo amin'ny fandraisana fanampahan-kevitra sy fomba fitantanany nandalo olana indray anefa ny firenena ny taona 570 raha ny tantara dia toy izao no nahatonga ny savorovoro namindrana ny fitantanana tamin'ny colonel Ratsimandrava satria olona roa no nitoeran'ny safidy ny général Ramanantsoa tamin'izany dia ny colonel Ratsimandrava ministry ny ati-tany sy ny capitaine de corvette Didier Ratsiraka izay ministry ny raharaha-mbahiny tamin'ny fitondrany général Ramanantsoa hatrany izy ireto araka izany no niantefan'ny safidy satria izy ireo no fantatra fa tiany vahoaka saingy nirona bebe kokoa tamin'ny capitaine de corvette tamin'izany ny safidy ny général Ramanantsoa rehefa nipetraka le gouvernement Ramanantsoa dia marina fa asa mihitsy tsy fantatro ny isan'rareo fa tsy nioatra ny 20 aloha ny ministra tao rehefa tao indray le ministra dia ny zavatra nahavarina dia lasa ohatrany tsy mifanara-tsaina lasa ohatrany tsy mifanara-tsaina fa tena lasa nisy ohatry ny ankolafiny za tamin'izany le PNDG bureau dia nisy ankolafiny hoe ny ministra avy any indra-tany sy ministra avy eto vovoatany dia tena lasa ohatra nisy fanoritana tsy namany dia kanjo moa tena mipoitra reny raharaha Ratsimandrava reny ny tena marina dia ity za tamina filohan'ny 2e bureau ako dia mandefa ny renseignement zany
manerana Madagasikara makeny pabe za teny andohaliny ny asa ary io atao hoe renseignement lef io de efa voafetra ny isan'ny ny olona andefasana azy fa tsy nyrehetrarehetra mihitsy mahazo azy ny pabe zany hoe amin'ny gouvernement ny état-major général chef d'état-major général olona anankiroa ihany zany mahazo azy zay ihany no andefasanay azy de tamin'ny fotoan'androny mbola nanana mpanolotsaina vazaha andriamaton'ny général Ramanatsoa de io mpanolotsaina vazaha io kaya mamaky an'io le zavatra alifana io aminy général azy tateorinany fa lasy io vazaha io de ny colonel Bréchard Rajonarson no nysolo azy colonel Bréchard Rajonarson io de chef d'état-major teo ambany fahefany général Ramarola de mahafantatra tsara izy satria mandalo eo aminy le renseignement ho alefa amin'ny général Ramarola izy zany mahalalany io no ny tonga teny pabe izy conseiller ny général Ramarola tsy nahazo tsony de miantso amin'ny telefony izy manina ozy izy tsy mahazo amin'ny exemplaire ny renseignement avy any aminao tsony de zaho mo colonel mialatsiny fa ny makeny pabe ho an'ny général Ramanatsoa fa tsy ho an'ny conseiller de ozy mantsy ko manina ozy izy tamin'ny conseiller vazaha no mahazo ny zavatra zay io rahanareo eny zay mon colonel fa tsy rahako aty mihitsiny ka za de tsy afaka mampitombo ny isan'ny taratasy alefa eny aminareo teo zany ny tomboka le lonilony hoe ve zany misy tsy fampatokisana misy io am'tany de mino mihitsy fa ny colonel Rajonarson nanomboka ny resaka tamin'ry ministre ny fahasalamana ny professeur Zafy Albert ary ministre Andrianada zay ministre ny fitsarana tamin'izany fotoana zany maître Emmanuel Rakotovahiny koa tamin'izany fotoana zany de tsy maintsy mba tohina ihany le olo reo fa inona ary ny dikan'izany fa za ve mahazo mijery an'le andrandrement de ngaso tsy mahazo rehefa zay zany ny zavatra nitranga de hoe tsy hitan'ny général Ramanatsoa zay atao de hoe meny ny colonel Ratsimandrava le izy fa alohany hanomezany azy ny colonel Ratsimandrava talohan'ny efa hoe izy nitondra ny tanitry ny fanjakana mandritra ny 5 taona efa azo nyeritreritra ihany angamba le mety fahasaranana mety mitranga dia nanao taratasy izy hoe raha ohatra ka tsy todiny hatramin'ny farany le fitondrana de manendry olona izy isolo azy raha ny fahalalako azy ny olona nitendreny de ny capitaine de corvette Didier Ratsiraka ministre ny raharaham-bahiny fa tsy colonel Ratsimandrava mihitsy fa ny capitaine de corvette Didier Ratsiraka zay ministre ny raharaham-bahiny rehefa tonga zany le fotoana hoe hialy izy de natsony teny ny capitaine de corvette Didier Ratsiraka natsony teny Villa de Rose rehefa natsony teny de araka ny zavatra henoko tamin'ny colonel Ratsimandrava satria za mbola niaraka taminy teo zany anisan'le nifanakaiky taminy amin'ny mahalehibe ny deuxième bureau de ny teny izy hoe nametraka fepetra ny capitaine de corvette Didier Ratsiraka raha omena azy ny fitondrana fa ny zavatra napetrany de hoe miala eto Madagasikara ny colonel Ratsimandrava satria izy Roland tena tiany malagasy zany hoe tsy mila olona manalokaloka azy izy zany rehefa nahita an'izay nahenao an'izay nefa ny général Ramanatsoa de sahira-tsaina de henoko io zavatra io tamin'ny colonel Ratsimandrava rehefa naheno an'io de nakany any amin'Andriamatoa Fety Michel tsy lehibe ny solotena ny atao amin'ny assemblée nationale misy zavatra ohatran'izao président ka inona ny azo atao fa tena grave be ty zavatra ty inona ny atao de vao naheno an'iny Fety Michel ny président Fety Michel de hoe ndraso ozy misaotra anao ny teny zay fa zao de ho any amin'ny général Ramanatsoa ka raha ohatra ozy izy miteny fa hoe resaka tanindrana sy avetonivo tany ray ny mahatonga an'izany fa hoe izy efa tanivo tany de tsy maintsy amena ny tanindrana zay mahatonga angamba ozy fa za de andeha hoeny satria ozy izy ny zavatra fantatro dia tsy mitombony zany zavatra zany de nandeha teny izy asa naharesy lahatra any général Ramanatsoa de nivadika le zavatra rehefa mivadika le zavatra de tsy ny capitaine de corvette Didier Ratsiraka fa colonel Ratsimandrava ny andefa tamin'ny colonel Ratsimandrava araka izany ny fitondrana teo indrindra no nilazany ilay fehezany teny nanamarika azy hoe tsy miamboadidy ao mon général izy araka izany no filoha fahatelo nitondra ny Madagasikara nanomboka namindrana ny fitondrana taminy ny fahadimy volana febroary 5 de efa maro ny taratasy fampiororona voarainy toy ny hoe
tsy mipetraka herinandro eo amin'ny toeran'io ianao. Anisany nanatry maso izany ny jeneraly Ramakavelo izay tale kabinetra miaramilany tamin'izany ary mitantara ny zava-nisy marina. Tamin'io fotoana hoe afaty ny kolonely Ratsimandrava io tamin'ny 1 febroary io za taliany kabinetra miaramilany. Dia nisy fotoana maraina mitondra kory ao amin'ny ao ako. Dia zao anisany mandalo eo amiko daholo ny vaovao rehetrarehetra avy aty Madagasikara eto mandrandrina Madagasikara, zany hoe ny renseignement rehetra mandalo eo amiko eo. Dia anisany amin'ireny renseignement ireny no hita vakina mihitsy hoe herinandro any ny amenay an'lahy dia vita ny ohatr'izany mihitsy ilay tao anatiny. Eninandro taoriany namindrana ny fitondrana taminy. Izany hoe ny maraina ny 12 ny volana febroary 570 nilaza ny kolonely Ratsimandrava fa tokony ody any an-trano amin'ny 7 Fantany tsara nefa fa misy ny filan-kevitry ny minisitra teo Anosy izay tokony hotarihany tamin'io fotoana io. Nandeha tokoa ny filan-kevitry ny minisitra ka raha vao tsy tapitra akory tokony ho tamin'ny 7 latsaka fahatelony dia mbola nameriny indray izy fa tsy maintsy mandeha fa tsy maintsy tonga any an-trano amin'ny 7 Saingy tsy tonga tany amin'ny trano ny hatramin'ny farany ny kolonely Ratsimandrava satria maty nisy nitifitra teo Ambohijatovo ambony. Toy izao ary ny fizotrany ny tontolo andro ny 12 ny volana febroary 570 iny. Tamin'ny 11 février nefany dia anisan'ny zavatra teneny hoe za tsy maintsy mody tsy maintsy tonga any an-trano amin'ny 7 anio. Dia lasa nieritreritry fa misy nefa misy conseil de gouvernement amin'ny 10. Zany hoe zavatra tonga dia zavatra voiziny zany ary le conseil de gouvernement ataonay manomboka amin'ny 10 io fametrahana organigramme amina ministère. Zavatra tsy ho vita vetivety zany. Dia fa lasa no nieritreritry hoe fa misy inona ary. Tonga indray ny tolakandro mbola naveriny indray le izy. Dia za miteny aminy tsika ngeo misy conseil manomboka amin'ny 10 mon colonel ka ho tratra ve zany zavatra za tsy maintsy mandeha. Dia zao ny zavatra tonga tao an-tsaiko hoe tena zava-dehibe mihitsy zany any an-tranon'ny kolonely zany satria tadidiko tsara na mbola tsy talian'ny kabinetra za lehibe ny 2e bureau ary tena ny fanakaiky tena niara-niasa akaiky taminy ary zay natonga talian'ny kabinetrany. Ao amin'ny biraony dia miantso amin'ny telefona ny vadiny hoe efa tonga ato ny vahintsika. Tonga dritrerona ny azo ny vadiny. Tsy fantatra fa mbola miasa tena ohatrany mihitsy ny fiteny. Dia zay nalaza amin'izay hoe manam-bahiny izy mivadiny miantso azy atreroniny ka inona ary dia hoe tsy maintsy tonga any an-trano izy fa dia mba loatra mba nanitrikitika ny saiko mihitsy le hoe tsy maintsy tonga any an-trano izy amin'ny 7. Inona tokoa rehefa natao ny conseil tamin'ny 7 latsaka fahatelony teo nga manatsala amin'izany dia najanona zaho tsy maintsy tonga any an-trano amin'ny 7 dia nijanona. Rehefa nijanona dia nivoaka izy dia zany nanaraka azy avy ao reny moa dia nandalo teo amin'ny biraony fotsiny dia avy eo nakao amin'ny zareo le mpiambina azy sy le lieutenant vonimbola zay azo lazaina ihany koa lehibe ny sécurité. Dia miresaka eo ry zareo dia ohatra ny henoko le resaka dia za manontany ina ho any resahanareo dia miteny amiko lieutenant hoe nisy tomobile nanaraka hono ny cortége-ny colonel nisy nanaraka hono nisy 4 zany hono nanaraka ny zareo dia ahoana ho zany dia tsy fantatra dia zao mihitsy nataoko tamin'ny lieutenant ndany ianao makao ny kolonely dia teneno zany zavatra zany ary ianao miaraka aminy anio raha sanatria misy zavatra mitranga tsy izy mihitsy ny baiko an'ireo mpiaro azy ireo fa ianao miaraka aminy ao. Dia lasa lieutenant niditra tao amin'ny biraony ngamba ataoko hoe niteny izy niditra dia tonga dia nivoaka dia ozy hoe niteneninao azy ve dia eno izy niteneniny dia ahoana ozy izy efa fantatro zany. Hatramin'izao tsy mbola fantatra mazava ny zava-nisy marina mahakasika ny nahafaty ny kolonely Ratsimandrava. Ny fantatra kosa dia mpitandro ny filaminana avy amin'ny GMP na groupe mobile de la police no nitifitra azy. Nisy mihitsy ny fifamaliana tifitra teo amin'ny mpiambina ny filoham-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana ny GMP ka mpitandro ny filaminana ny GMP 10 no lavo tamin'izany. Lavo ny bala tao anatin'ny fiarany kosa ny filoham-panjakana. Nisy avy hatrany ny fanokafana ny fanadihadiana nanomboka teo ka fantatra fa anisany nampanantsona teny amin'ny fitsarana ary nanaovana fanadihadiana ny filoha teo aloha Philbert Tsiranana. Tsy nitohy ary tsy voavahatra amin'izao ny marina mahakasika ity raharaha kolonely Ratsimandrava ity.
raha ny fantatra dia noho ny fitandrona ny fiandrianam-pirenena izay efa narefo tamin'izany no antony nanajanonana ny fanadihadiana. Vao tsy ela kory anefa izay dia nanao ampamoaka ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka fa ny jeneraly Gilles Andriamahazo no nolazainy fa tompon'antoka tamin'ny fanafiana ny kolonel Ratsimandrava. Mandiso izany fanambarana izany tanteraka kosa ny jeneraly Désiré Lamakavelo. Roa taona latsana amin'izay dia anisan'ny mihitsy ny teny ny filoham-pirenena teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka hoe jeneraly Andriamahazo. Zany sao dia zava-baovao tsy mbola nisy teny anaran'olona. Za moa dia anisan'ny nanao fanambarana mihitsy rehefa anisan'ny nanao interview ho zay hoe tsy marina mihitsy zany. Ny antony tenenako hoe tsy marina ma dia satria zao. Ny jeneraly Andriamahazo dia mpanolotsaina manokana ny président Philibert Ratsiranana. Jeneraly Andriamahazo mihitsy ny voalohany resahany hoe amahaolana anio zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Fa jeneraly Andriamahazo namaly hoe aminay maramila raha mbola misy olona ambony grady raha mbola nahatra an'za dia tsy mety. Dia ny jeneraly Ramanantsoa zay natao hoe jeneraly Ramanantsoa natao teo. Lafiny anankiray zany raha ohatra ka nieritreritra izy hoe tiaka an'ilay toerana dia tamin'izany izy dia efa nanaiky. Faharoa tamin'izay tao amin'ny directeur militaire dia iraisan'ilay 20 tokony mifandimby ny fitantanana an'ilay raha tao. Jeneraly Andriamahazo mihitsy manao hoe tsika tsy misy hoe tiany filoha manokana fa miodintsika. Rehefa tamin'izay le lafiny hoe an'izay dia zay koa zany mbola lafiny anankiray hoe tsy voninandray an'io hoe izy rery samy rery. Fahatelo mbola izy indray nahita hevitra hoe raha itsika 20 reto tonga ny 4 jona tsy tika 20 mihitsy dia andeha safony maso eny Mahamasina. Vangamba everina fa sao dia hoe tokony hanindry olona anankiray tsika amintsika 20 dia izy no eketsika hoe misolo-tenantsika rehetrarehetra dia izy no misolo-toerana ny filoham-pirenena. Zay nampisy ny hoe fifidianana tao amin'ny directeur militaire. Raha tsy ahivina trany dia nitsingerina tamin'ny alatsinainy 12 febroary teo ny faha-4 taona namonoana ny kolonel Ratsimandrava. Nanontany olona ry izahay ny fahafantaran'izy ireo izany filoham-panjakana izany sy ny fahafantaran'izy ireo ny manamarika ity daty ny faha-12 ny volana febroary ity. Ny mampalahelo vitsy tamin'ireo olona sendranay no nahafantatra ny manamarika ity daty ity sy ny kolonel Ratsimandrava fa indrindra ny tanora. Dia ina mba fantatrao mahakasika ny Ratsimandrava? Misy fantatrao mahakasika ny Ratsimandrava? Fitsingeranana fampiasana Ratsimandrava. Dia isa fampaparanao an'izany Ratsimandrava izany? Filoham-pirenena tamin'ny tena firenena izy. Filoham-pirenena izy. Tamin'ny tamin'ny andro fotoana moa filazana io. Misy anao karakasy. Fa tsy fantatra? Tsy fantapantatra mihitsy ina? Tsy tadia. Ina fahafantarany lany 11 février? « 11 février 1975. Tsy fantatra koa? Tena ohatran'ny tsy hitako izay lazay. Nahafatesana voatifitra teny tsy tadidiko le nahavoatifitra anazy fa fantatro fotsiny androany 11 février nahafaty anazy. Nahafatesany colonel Richard Ratsimandrava filoham-pirenena taloha dia maty ny firin'olona izy tamin'ny 11 février. Tsara trano ny mamerina ny tantara toy izao satria fiainan'ny firenena izany ary samy mahakasika antsika tsirairay avy. Tsy azo atao toy ny ririn-dasa tsy tsaroana araka izany fa tantara mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby. Fa raha isika ihany koa ny tsy oliana amin'ny tantarantsika dia izy indray no oliana.